capitaine. Ino vaovao? Tsy misy aty aminao vaovao. Tsisy fa araka ny fahitanao mafana tsara ato any ivelany mangatsika le mandroso. Afaka mandroso? Tonga dia mandroso. Ona capitaine, afaka fitinao fehezanteny foy zany ny tantaranao? Tantarako raha fitiniko kely teraka tany Etazonia tamin'ny tovolahy za nandeha tany Madagasikara, nanao asa soa roa taona. Efa vita iny tohizako ny fianarako hatramin'ny farany tamin'ny université. Avy eo nanomboka projet fa za miteny gasy ta Madagasikara manao video no sady miasa manamboatra fanaka ny Etazonia mivezivezy eo. Ok. Tezatsika. Eto zany rehefa ohatra ka manala kiraro dia eo izy no apetraka. Fa zany tsy voatery. Toy ny ahoana ny fahitanao a Madagasikara tamin'ny vohitanao tamin'ny voalohany? Fahitako an'i Madagasikara tamin'ny voalohany dia raha ohatra hoe tamin'ny voalohany tena voalohany indrindra tsy zavatra haiko mihitsy ohatran'ny hoe zazakely vao teraka. Fa rehefa avy eo rehefa manomboka azoko amin'izay ilay teny sy ny rehetrarehetra tonga dia fitiavana fotsiny tsapako. Dia mahay miteny gasy paritra ve ianao sa ilay malagasy ofisialy ihany? Dray. Mahay fiteny paritra be zay fa sakalava ny tena haiko. Ohatra, teneny fehezanteny kely hoe zay. Ohatra hoe karakory malaolo ty. Mboka ay manareo zany. Dia mibalabala tany Amboro. Ohatr'izay. Dia inona ny tena souvenir farany tsara niainanao tany Madagasikara? Souvenir farany tsara tany Madagasikara. Raha tena izy ny teny gasy ny tena tiako. Ny fiteny malagasy satria tsy hay hazavaina zany nefa tena tianao ilay izy tianao fotsiny dia izay. Ary inona ny tantaran'ny iainanao tena nampiomehy tany? Zavatra nampiomehy ve? Zavatra nampiomehy anankiray nisy fotoana mantsy nandehandeha dia niresaka tamin'ny nisy ramatoa zay teny an-dalana hitany dia niresako tamin'ny teny gasy ohatr'izao. Dia namaly ilay madama dia namaly izy tamin'ny teny vazaha, tamin'ny teny frantsay. Dia izy hoe je comprends pas ce que tu dis. En fait, le problème, on ne peut pas parler parce que toi, tu ne parles pas malgache. Fa za ny teny gasy tsara mihitsy taminazy fa izy fotsiny no tsy haiko inona no nahazo anazy fa izy fotsiny tsy nety ny teny gasy dia hoe za hozy izy te resaka be aminareo fa nareo tsy mahay miteny gasy, za tsy mahay miteny frantsay dia aleo ilamina hono. Dia niezaka nanazava za za nge mahay miteny gasy fa tsy nanaiky izy dia Heverina fa tsy miteny gasy ianao zany nefa miteny gasy. Nefa miteny gasy tsara. Ary hitanay ianao manao vidéo amin'ny YouTube miaraka amin'ilay namanao iny. Inona no tena tanjonareo amin'ilay vidéo YouTube? Tanjona amin'ilay vidéo reny zany voalohany indrindra mampiseho akatony sy fahatsarany zava-misy a Madagasikara, kolotsaina sy ny sakafo sy ny rehetrarehetra. Faharoa mampihomehy ny olona, mahafinaritra ny olona. Ohatr'izay. Dia toa sady ohatry ny mihira koa nareo? Mihira koa zahay fa zany hoe ilay feo mivalana fa atao ihany ilay hira. Dia inona no tena hira tena tianao zao? Hira tena tiako, anisan'ny tena tiako mpihira gasy Samuel. Afaka omenao kely santionany ve? Zala tonga dia za izy ary anao anazy. Ay, ary koa ao. Eo koa ilay rifa izy nge afaliana foana tsikilava miaraka amin'ny ary miramira tava matsiaro samatra miaraka amin'ny ary. Ohatr'izay tsotsotra kely. Nisy raha rezaka.